Angastrana topolasitoboko vavy ny fiarahanao amin'ny fahita lavitra ma TV ary anolorana ihany koa ny araba anasananao ny anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany sehatry ny fandrimpahalemana ny ezaka nataon'ny mpitandron'ny filaminana ka nazahoana akon'izany eo ihany koa ny sehatry ny fanabeazana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fifanarahana ho an'ny sehatry ny fampianarana teny ivateny efa ndresaka fampianarana ihany moatsika dia ny fiafarana n'ilay etsika natokana ho an'ny fampianarana ambony tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fifanarahana ho an'ny fampianarana teny amin'ny CCI Vato no nanatanterahana ity etsika ity ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina no isan'ny tazana nanokatra izany. Lova ho an'ny taranaka ary fitaovana ho an'ny fampandrosoana ny fampianarana. Apetraky ny fitondram-panjakana olona ara-pahamehana ny fampiroboroboana izany araka ny nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny lanonam-panokafana ny feonam-be ho an'ny fampianarana tetsy amin'ny CCI Vato. Ny aiky ny filoham-pirenena fa latsaka katerena ny fampianarana eto Madagasikara. Asa tsy maintsy hatrehana ho izy ny fanarenana ny fampianarana, asa izay mila fandraisana andraikitra ny rehetra. Raha fampianarana hitondra fomba hifijery mifanaraka amin'ny toe-tsaina malagasy, ilain'ny tolotra arak'asa ary mifanaraka amin'ny zava-misy maneran-tany no hivoaka ao anatin'ity feonam-be ny fampianarana nanomboka androany ity. Tsy vita ray andro izany zavatra izany. Ary tena miangavy antsika ampanetreteny an-tanina sy andinika izay lasa sy nezaka izay mbola ataontsika eo amin'ny avy. Aza izay tsy vita no tena fa raha tsy vita raha antsika amin'aiky fa mihoatra no nefa vita rahatran'izay fotoana maro zay. Latsaka lalina loatra, latsaka katerena loatra ny fampianarana eto Madagasikara. Mila finiava, mila fanetretena, mila meteny tanora eo, mila sakrifisy. Ny fanarenantsika ity fanabeazana eto Madagasikara ity. Afa tsy hijerenareo ihany koa izay ety manana satria rehefa anomboka, rehefa hanatsara, mila ety manana. Mbola anatin'ny fanarenana ihany koa ny ara-toekarena isika. Sady miady amin'ny fahantrana ara-toekarena isika, no miady ihany koa hanatsara. Ny rafitra maro samihafa indrindra ny eo amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Mifandray ireo. Raha dia hampanosy ny toe-karena isika tsy maintsy manatsara ny lafiny fanabeazana. Fa raha tena tsara ny lafiny fanabeazana koa isika dia tsy maintsy mampanoso ny lafiny ara-toe-karena. Zay no ilazako sy atsoko atsika mbanana fanetretena eo amin'izay hijerena ny hoavy izay. Telo andro no ananareo amaritana ny fomba fiasa izay ombona. Mendrika sy mety ho amin'ny rehetra azo ny tsirairay horaisina. Ary efanareo manososokevitra sy andraisanareo rehetra andraikitra amin'ny fanatanterahana ny sosokevitra izay narosinareo. Nisy ny ezaka fifantaterahana entina hanatsarana ny fampianarana, ao anatin'izany ny fampijirana ho mpiasa-panjakana ny mpampianatra Frame Royal, fizarana kit scolaire 3 tapitrisa, tablier 5,4 ary fanokafana sekoly efajato ary ihany koa fanomezana caisse école. Kit scolaire voazara ihany, ny trano vita ihany, seza sy tablio mbazo ihany, karamam-pampianatra voavoany, ny fonctionnaire raha tafiditra ihany. Fa ny fantanina tokony atsika dia hoe fampianarana sara ninona no omena ny zanaka malagasy. Ary raha fampianarana sara ninona no mipetraka eto Madagasikara. Aoka izay antakarana, aoka izay tapitapaka, fa nao teny arahana izay miaraha-tsy davidolona ny raha fampianarana eto Madagasikara. Tsy fanapahan-kevitra fitondram-panjakana irery zany, tsy fanapahan-kevitra ministera irery zany, fa miara-anjely fotony isika, iolana, miara-mandinika hoany isika, miara-manafaka karazam-baholana isika avy eo, miara-miasa, mitanjona sy fanampiambonana, satria ny fianarana irery ihany no lova tsara indrindra afaka apetatsika amin'ny zanakatsika.
Ny mpiara-miombonantoka ara-teknika Sarabola dia nilaza fa be loatra ny ankizy tokony hianatra ny tsy miditra sekoly. Noho ny tsy fampinenty-manana dia tsy nipetraka ny fampianarana ambony kalitao. Manoloana ireo dia ilaina hono solotena mpamatsy vola ny fanavozana ny fandaharam-pianarana sy mivoky fampianarana ary ny tokony hanaovana ho maimaimpoana ny fampianarana mba raha tonga fototra.